La 4G Patelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Arafnat, miarakam ni bouquet magique à ni Blue Line TV, Manulchano Ni Fambalalamba. Safi Tsara Indinchi. Hatramin'ny efatra tolakandro tamin'ity androany ity antota taratasy firotsahako vidina misy telo amby folo ny tonga etsy amin'ny HCC Amboida. Lazy rivo rakotovao filohan'ny anteny Menandoholona tamin'ity androany ity fa irotsaka ho kandida ny filoha R Jonary Mampianina. Raha toka efa misy ivitoeram-panadinana efa namoaka ny valin'ny fanadinana CPE androany. Ivitoeram-panadinana misy 10 kosa no amerina fanadinana amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Aogositra ho avy izao. Mitohy kosa ny fanadidina momba ny antony tsy nananteraka ny fanadinana tamin'ireo ivitoeram-panadinana ireo. Noresahana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny talata lasa teo fa asiana toerana manokana anangonana ny déchets radioactifs eto Madagasikara. Tranga izay miteraka fanontaniana maro tamin'ireo mpanara-baovao. Ny asan'ny Ravony mpanjaitra eny an-tsena kosa indray nentina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Asa izay efa be mpanao fa saingy entin'ny Ravony ivelomana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia lany tamin'ny Salanis 17 isanjato hitantana indray ny Mali Ibrahim Boubacar Keïta. Izay ny vokatra vojimaika ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay nitanterahana tany antoerany ny alahady teo. Ny adidinina avy hatrany ary. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga eto amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Koly TV anao amin'ny ity alina ity manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny politika avy hatrany tamin'ny efatra tolakandro tamin'ny ity androany ity antota taratasy firotsahako vidina misy 13 no tonga etsy amin'ny HCC Amboida. Laza kosa irivo rakotovao filohan'ny anteny Menandoholona tamin'ny ity androany ity fa irotsaka ho kandida ny filoha R Jonary Mampianina. Rarisona Andry. Mbola manana eo amin'ny 10 andro eo ireo olom-pirenena maniry irotsaka ho filoham-pirenena anateran'ireo antota taratasy pirotsahany. Tamin'ity androany ity nilaza Irakotovao filohan'ny anteny Menandoholona fa ho isan'ireo mbola irotsaka ho kandida ny filoha R Jonary Mampianina ery. Hanoana président R Jonary Mampianina candidat daholo zany tsisy maratsy an'izany mihitsy tsara zany satria ny betsaka no tsara amin'ny fifidianana. Olona fandresen-dahatra dia nareo kosa maninona zao ny sasany betsaka no mijoro hoe zay dia manohana filatsahana zao karazan'olona maro samihafa antokon'olona samihafa zavatra fahitany zany tsy takoatra zay olana amin'ilay izy fa tsara mibetsaka noho ny vitsy. Amin'izao 10 andro mialohan'ny fiafaran'ny fametrahana ireo antota taratasy pirotsahana ho kandida filoham-pirenena izao dia misy ireo manararaotra faraparany manao fitsidiam-paritra mitokana izay azo tokanana mampiasa ny volam-bahoaka ny fitaovam-panjakana ireo olom-panjakana satria ao aorian'ny fametrahana ny antota taratasy pirotsahana dia velomatreo ireo fahefa-panjakana ampiasaina sy aneriterena ampiasa-panjakana ireo. Mampametra-panontaniana ny maro tokoa ny antony tsy nahamaika ny filoham-pirenena R Jonary Mampianina ery nametraka ireo antota taratasy pirotsahana ireo satria efa fantatra fa mbola irotsaka ny tenany. Nanambara ihany koa anefa Irakotovao fa mbola amin'ny faha 20 Aogositra ny fepitoana farany fametrahana izany. Tsy maintsy aloha 21 aloha 21 farany. Dia mino fa aloha 21. Mazavatra eto izany ary tsy salasalana intsony fa tsy maintsy irosoana sy ho tanterahana ny fifidiana filoham-pirenena fiodinana voalohany amin'ny faha 7 Novambra ho avy izao na dia eo aza ireo mbola mini manakorotana sy mikiriny tsy anatanterahana izany.
Manodidina ny resaka fifidianana izay hatrany dia efa vonona tanteraka amin'ny firosona amin'ny fifidianana ny vahoaka eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao saingy-mbola mitebiteby amin'ny mety tsy hatafiditra ny anaran'izy ireo anatin'ny lisy mpifidianana mampiona Rakotoarson. Ny tombony isan'ny olona nanoratra ny anarany tao anaty lisy mpifidianana ho an'ny teny anivon'ny fokontany. Ho an'ny fokontany anaty azo manokana, mety ho tafakatra hatramin'ny 4,000 ny mpifidy raha ny lisitra farany tetỳ anivon'ny fokontany. Saingy mbola miandry ny fiverenan'iny lisitra vaovao farany iny rehetra, ahafana matoko tanteraka ny amin'ny fahafana mifidy na eo aza ny fahavononana amin'izany fifidianana izany, hoy ny fanazavany lehibe ny fokontany. Izay mijery mihitsy ny olona miandry fifidianana. Tena ohatrany hoe efa miaina amin'izay hoe fiandrasana fifidianana izay raha ny poniny eto anaty azy. Efa tena ao anatiny mihitsy izany izay raha izay. Mikasika ny lisy mpifidianana, le tamin'le farany, antso farany natao iny, raha ho anaty azo sotro manokana dia nanao antso mihitsy isa-tokantrano tamin'ny alalan'ny fisarana taratasy. Dia azo lazaina hoe ny faraparany tamin'ny fanangonana n'izy iny vao tena ny betsaka ilay olona. Ka ny mety ho akony raha pitsy kapitsy hoe tafiditra daholo ve ilay olona. Izay izao no androasana satria tsy nisy intsony le lisitra tao aorianan'iny dia miandry tsika tsy fantatra hoe roviana marina izy io no tonga fa ny olona aloha fa be dia be manontany. Efa vonona tanteraka ihany koa ny etỳ amin'ny fokontany ny amin'ny fanentanana ny olona indray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay adidy ho an'olom-pirenena tsirairay. Hatreto aloha zahay mbola tsy dia tena hoe manao sensibilisation izay fa ny fatsapahanay aloha dia hoe ny vahoaka miandry. Fa zahay koa nefa raha ho an'ny fokontany anaty azy sotro tena miandry izay ny fikadonan'ny lisitra dia anao ny tena fanentanana arak'izay azo atao indrindra amin'ny fanatanterahana fifidianana. Efa manana paikady amin'izay izay efa ho atao ohatran'ny fanao anay indray mantsy tato ato zao rehefa manentana olona amin'ny zavatra anankiray. Ho an'ny Sueny manokana, efa vonona ihany koa izy ireo ny amin'ny fanomanana rehetra. Andrasan'ny maro fatratra ihany koa amin'izao fotoana izao, ny lisitra ireo izay ho platsaka ho fidiana, izay ho fantatra ny 29 ny volana aogositra ho avy izao. Tontolon'ny fampianarana kosa indray raha toka efa misy ireo ifitoeram-panadinana efa namoaka ny valin'ny fanadinana CPE tamin'ity androany ity. Ifitoeram-panadinana misy 12 kosa no amerina ny fanadinana amin'ny 29 ny volana aogositra ho avy izao. Mitohy kosa ny fanadinana momba ny antony tsy nahatanteraka ny fanadinana tamin'ireo ifitoeram-panadinana ireo. Michela Ronaldo. Ifitoeram-panadinana vitsivitsy androany no namoaka sady ny valim-panadinana CEPE, ny Darenina Ita Cisco Arivony Mamy, Centre Antambahoaka, Darenina Betsiboka Cisco Maevatanana, Centre Tanimbary, Darenina Moronmani Cisco Ambositra, Centre CEG Tsarasotra, Centre CEG Ankazoabo, Centre CEG Ampandrotrarana, ary ny Centre CEG Ambato Fraisakina. Natanteraka aza ny fanadinam-panjakana ho an'ny ankamaroan'ny Cisco teto Madagasikara ny 14 aogositra teo. Mikorotana amin'izao fotoana izao ny amin'ireo fitoeram-panadinana hafa. Raha tsy ahivina nanao fanambarana ny sekretera jeneraly ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa ifitoeram-panadinana miisa 12 no tsy nanao izay fanadinam-panjakana CEPE izay. Kanefa ireo mpiadina tsy afaka niatrika ny fanadinana. Izy ireo dia avy amin'ny ifitoeram-panadinana miisa 12 ka ny 14 tao amin'ny Cisco Anosy Anala ary ny iray tao amin'ny Cisco Sambava. Efa eo andalam-panaovana ny fanadihadiana hamantarana ny antony nahatonga izany ny ministera ankehitriny. Raha voaporofo fa ny nina natao tsy rambina ny fanadinana tamin'ireo ifitoeram-panadinana ireo. Mba hijerena manokana ireo zanatsika tsy afaka niara anatanteraka session spéciale na fanadinana manokana ho azy ireo ny ministera. Raha ny fanazavana azo androany tamin'ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny ministera izay nisafidy ny tsy nalaina sary efa mandeha ny fanadihadiana mikasika ny antony tsy nisy ny fanadinana tany amin'ireo ifitoeram-panadinana ireo. Ny talata 7 aogositra izao kosa no anatanterahana izay session spéciale izay ho an'ny Cisco Anosy Anala, CEG Ambalaomby, Antandrokomby, Ampasimaneva, ny Arovana, Tsaravinany, Ampandroantraka, Tratramarina, Ambatoaranana, Longozabe, Ambodomerana, Fenoarivo, Morafeno 2, Mahela,
ary maro mitety ho an'ny Cisco Sambava kosa dia ao amin'ny CEG Anjango Veratra. Mbola voatana kosa hatreto ny datim-panadina mpanjakana hafa ny BEPC izay toto-saina ny 3, 4, 5 ary ny 9 septambra ary ny baccalauréat ny 17 hatramin'ny 20 septambra. Raha ny vaovao voaray tamin'ity androany ity ho tanterana rapitso ny fanadina mpanjakana amin'ny taranja fanatanjahantena BEPC. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hatramin'ny taona 16 nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena no efa niasa sy nisy ny fifandraisana tamin'ny firenena indiana. Feno 170 taona omaly ny nazahoan'ny firenena indiana ny fahaleovan-tenany. No mafisin'ny masivoan'ireo firenena izay miasa eto Madagasikara fa mbola mitohy ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rototo mampiona Rakotoarso. Firenena anisan'ny nozanany Anglisy ny firenena Indiana. Ny 15 Aogositra 1770 no nahazo fahaleovan-tena izy ireo ary amin'izao fotoana izao mipetraka amin'ny toerana fahenina maneran-tany raha eo amin'ny setry ny toe-karena. Manana amin'ny maha-izy azy ny firenena Indiana eo amin'ny setry ny fambolena, teknôlôjia ary ny siansa izay traikefa ifampizarany amin'ny firenena malagasy. Indian Madagascar. Efa hatramin'ny taona 1770 nahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena no efa nisy ny fiara-miasa teo amin'ny Inde sy Madagasikara izay efa misandraka amin'ny sehatra maro amin'izao fotoana izao, ohatra ny sehatry ny fambolena, ny teknôlôjia fa ihany koa ny fahasalamana. Eo ihany koa anefa ny fanamafisana ny traikefa amin'ny alalan'ireo fampifanana maro isan-karazany ny fanaovan'ny rotota. Raha ny fantatra, betsaka ireo tanora mpianatra amin'ny sehatra samihafa no mandeha mampitombotra traikefa ny Inde toy ny mpitsabo, ny mpanao gazety ary ny maro hafa. Firenena anisan'ny mandala ny demokrasia ihany koa ny firenena Indiana. Noho izany, nilaza ny mahasoa ivony Inde eto amintsika fa manohana tsy misy fepetra ny firosoa Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ihany fomba iray ahafahan'ny vahoaka maneho ny safidiny. We are a democracy. Since our independence, we have been having regular election in India. Ny firenena Inde dia firenena demokratika ary manohana ihany koa ny demokrasia eto Madagasikara. Noho izany dia manohana ny fifidianana ho avy ihany koa izahay. Efa nanomena anjara biriky ihany koa izay tamin'ny fanomezana fanampiana ny CENI tamin'ny fandefasana ny solotenan'izy ireo tany Inde. Ny tanjona tamin'izany dia mba hisian'ny fifidianana malalaka ankatoavan'ny rehetra eto Madagasikara. Capacity building so that the CENI can share our experiences in elections also. Feno 170 taona tamin'ny 15 ny volana Aogositra 2024 ny nazahoan'ny firenena Indiana fahaleovan-tena saingy androany alakamisy 12 ny volana Aogositra no nankalazana izany ho an'ireo Indiana monina eto Antananarivo izay nitariny mahasoa ivon'izy ireo. Noresahana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny talata lasa teo fa asiana toerana manokana anangonana ny déchets radioactifs eto Madagasikara. Tranga izay miteraka fanontaniana maro amin'ireo mpanara-baovao Rarsona Yandry. Niteraka resabe sy fanontaniana maro tamin'ireo mpanara-baovao ny nahitana tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny talata faha 14 Aogositra lasa teo. Ny niresahana nandritra izany amin'ny ananganana toerana manokana anangonana déchets radioactifs eto Madagasikara. Déchets radioactifs avy aiza no angonina eto. Mampiasa fitaovana sy mikirakira angovo miteraka déchets radioactifs avy eto Madagasikara. Eo ihany koa ny hoe radioactif avy amin'ny firenena iza sy zavy no angonina eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana iadian'ny firenena amin'ny fanimbana ny tontolo iainana sy ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Manoloana ireo fanontaniana maro be ireo, nanamafy ny fisian'ny tetikasa ametrahana io toerana manokana anangonana déchets radioactifs io, ny ministry ny fiarovam-pirenena, Général Rasolofinirina Benik Xavier androany, nandritra ny fankalazana ny tsingeritaona faha 170 ny iverenan'ny fahaleovan-tena ny Inde. Fa eto dia izingiziny koa fa tsy ho fanariana fako radioactif i Madagasikara fa ny ampiasaintsika no tsy maintsy angonina mba tsy satria ny fiantraikany reny na amin'ny olombelona na amin'ny fiarahamonina dia ratsy ka tsy maintsy angonina toerana anankiray dia izay no ahafantarana hoe izao ny isan'ny eto dia tsy maintsy ambenana ihany koa mba tsy ho tonga any ampelantanana n'olon-dratsy izay mieritreritra ny hanao ratsy eto amin'ity firenentsika ity.
Ankoatra ny resabe manodidina ny vokadratsy ateraky ny fitradrahana fasimainty sy nickel ary cobalt ataon'ireo orinasa vahiny roa lehibe eto Madagasikara dia vao maika mampiorooro sainany maro ny fahitana sy fahenona ity vaovao nandritra ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny talata lasa teo ity amin'ny politika mazava ny fitondram-panjakana malagasy ho fiarovana ny vahoaka malagasy manoloana ny mety ho fianaky ny radioactivité eto Madagasikara. Niezaka ny nanatona ny teo anivon'ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires INSTN. Ny mpanao gazety ny Cool TV FM manangataka ny mety ho vokatra izany fanangonana déchet radioactif eto amintsika izany fa tsy mbola afaka nandray ny tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Mbola lavitresaka kosa niady amin'ny kolikoly Aranofo eto Madagasikara ny tsy fasahina milaza ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina moa no antony rany fanazavana. Anao ezaka ny manokana iadina amin'izany manomboka izao ny eo aveo anivon'ny Bianco Yves Richard. Tranga iray tsy azo hodiny tsy hita ary mahazovana eny anivon'ny fiarahamonina sy ny sehatry ny asa ny kolikoly Aranofo efa ny taonany maro zao. Ny fanararoatana Aranofo izay azo adiko ho fangatahana tambiny Aranofo mivantana na ankolaka. Nambarany teo anivon'ny Bianco fa mbola lavitrezaka niady amin'ny kolikoly Aranofo eto Madagasikara. Ny tsy fasahina milaza ny tranga samihafa eny anivon'ny tompony andraikitra isan'ny tokony no antony raha ny fanazavana. Ametraka paikady mazava iadina amin'ny kolikoly Aranofo manomboka izao ny Bianco na ny Birao Maliotena miady amin'ny kolikoly. Manomboka izao dia naovana ezaka manokana io ady amin'ny kolikoly Aranofo io eto Madagasikara. Izay ady amin'ny kolikoly Aranofo izay nefany tsy ho vita raha tsy fantatra mazava hoe inona moa ny zava-misy eto Madagasikara izany. Dia nisy ny fiaraha-miasa zany ny Bianco sy ny PNUD avy amin'ny alalan'ilay tetika asa antsoina hoe idirika mba ahafahana manao fanadihadiana ny zava-misy aloha. Satria izay zava-misy izay zany no ahafahana rehefa avy eo mametraka paikady mazava ary indrindrindrindra mamorona ny fahafahana zany manentana ny vahoaka iady amin'ny kolikoly Aranofo io zany. Atomboka amin'ny fampafantarana ny olom-pirenena ny trangana kolikoly Aranofo miseho eny anivon'ny fiarahamonina niezaka raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fampirosiana azy ireo andray anjara amin'ny filazana ireo tranga samihafa eny anivon'ireo tompony andraikitra isan'ambaratongany. Nahitana fiakaran'ny vidin'ny kilao ny sobakaka eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny toeram-pisakafoanana dia teratany sinoa ny tena mpanjifa apezaka indrindra azy ireny raha ny fanazavan'ny mpivarotra izay nanontaniana miantarandriana. Produit de luxe mitobaka eny an-tsena ny sobakaka. Eto amin'ny tsena Analakely izay isany ahitana maro izany dia niakatra hatramin'ny 400 ny vidin'ny kilao nanomboka ny fiandohany volan'ity. Izany hoe lasa 4,4 ariary ny kilao ankehitriny raha toka 7,1 ariary teo aloha. Miankina amin'ny famaroan'ny vokatra no mampiovaova ny vidiny raha ny fanazavana. Ao mandeha be io. Rehefa maizim-bolana izy misy, fa rehefa dia volana dia tsisy mihitsy izy satria matahotra mazava mantsy tony. Tsy azo tony fa rehefa le maizim-bolana izy vao mipotra daholo. Misy taona izy miakatra zao dia misy taona izy midina hoe 80,000 angilao fa amin'izao izy aloha 120,000 fa satria tsy dia misy izy amin'izao. Avy any Mahajanga sy Morondava amin'ny ankabeny ny sobakaka amidy eto Antananarivo. Raha toka miroborobo sy mandeha ny tsenan'izany tsy ny sara-mambe-bahoaka na ny olon-tsotra nefa no manjifa izany betsaka ho iatran'ny mpivarotra. Restaurant sinoa izay tena manjifa an'io eto aminay eto zany. Isan'andro manano 13 kg. Ny fanjahoana anazy zao afaka endasiny io na atao panier mety daholo. Dia izy ndray antehirizana anazy atao anaty bassin izy dia asiana rano. Dia asiana potibary masaka kely tsy maty izy na ray volana. 400 ny karazana saonerantany monina eto Madagasikara avokoa Rajaivina. Isany ahitana sobakaka betsaka ankilany Anosibe-Anala sy Tsinjoarivo. La Réunion sy Frantsa ary Comore kosa no anondrana ny Madagasikara cuisse de neuf. Araka ny tatitra azo teo anivon'ny UICN na ny Union Internationale pour la Conservation de la Nature ny taona 3,7 milanja 2,7 kilao no naondrany Madagasikara tamin'ireo firenena ireo. Ny tombo raika amin'ny 2,7 kilao izany ny taona 4,7 ary ny hena ho 4,90 amin'ny 100 kilao ny taona 5,7.
Melohan'ny anarahantsika ny dokavarotra anaraka ity siaritsaky teniteny ity sika fifantifirana nisy teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo voaroroy olondratsy nitaingina fiara tetsy anosy vavaka ny ariva teo. Maty tamin'ny fifantifirana ilay mpamily fiarakodia tsy mataho-dalana izay voalaza ny loharanom-baovao fanahitana Abbas Kalaknikov maromaro tao anatiny. Mampatsiahy ilay fakanakerany teratany vahiny tetsy Ivandry andro atoandro be nanahary moa ity fiara ity. Nandindiny vaovao dia mbola hotateriny ny atao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany arahoary. Ny antoko Afima antoko ny fivoaran'ny malagasy dia hanolotra ny kandida ho filoham-pirenena ny asabotsy 12 aogositra ho avy izao. Antoko ny fivoaran'ny malagasy vahoaka ihany, vahoaka hatrany. Promo flash fihenam-bidy goavana hatramin'ny 500 isanjato amin'ny vidiny Telma rehetra. Telma Play, Telma F1 plus 4G, Telma 4G ary finday maro hafa. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Yamaha dia manolotra ho anao ny Crux Rêve, moto matanjaka tsara. Yamaha Crux Rêve, ilay moto tena mitsitsy, solika raritatra fotsiny no lany isaky ny 100 kilometatra. Ity indray no ampiasaintsika manomboka izao. Yamaha Crux Rêve, hitanao amin'ny Sosimex Akorondrano. Téléphone 22 275 01. Yamaha Crux Rêve, milay be. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Ny antoko Afima antoko ny fivoaran'ny malagasy dia hanolotra ny kandida ho filoham-pirenena ny asabotsy 12 aogositra ho avy izao. Antoko ny fivoaran'ny malagasy vahoaka ihany, vahoaka hatrany. Chaque année, pendant tout le mois de mai, on joue à la tag. Ah, les couilles, ça compte pas! On peut être tagué n'importe où, n'importe quand. Félicitations mon vieux, c'est à toi. Courage, Anna! Notre ami Jerry, c'est le meilleur de tous les temps. Et il souhaite prendre sa retraite. Jamais tagué, sans me vanter. Qui a la tag? Cette année, on tag Jerry. Synchronisez vos montres. Je sais pas comment faire ça. Je porte jamais de montre. Le temps est relatif. Ce jeu est juste un prétexte pour rester en contact. Je crois que ton père aurait vraiment voulu que je te donne la tag. Il semble bien que ce jeu vous a permis de garder des liens solides. Araka iny hitatsika teo iny taga izay indray no ronan-tsary arahantsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia nomelohan'ny solombavamboaka Lanto Rakontomanga ny fandanian'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny lalàna momba ny Z2S. Nambarany hatrany moa ny fanaovana amboletra samihafa tamin'ny fandaniana izay lalàna momba ny Z2S izay Yves Richard. Mitony fanameloana sy ny fanakianana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana
tamin'ny fandaniana ny lalàna momba ny ZES na ny faritra ara-toekarena manokana tapaka tamin'ny fanapa-kevitra laharana fa 12 tsipika ACC bara D3 ny 12 aogositra lasa teo. Ankoatra ny solombam-bahoaka malagasy miara-miainga, nanao fanakianana mahavaivay ihany koa androany ny solombam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Raha ny fanazavana, solombam-bahoaka maro no efa nitsipaka ny fandaniana ny lalàna momba ny ZES teo anivon'ny anteny meram-pirenena. Namafisiny ihany koa fa fivarotana tanindrazana ny fampiarana ny faritra ara-toekarena manokana. Izahay solombam-bahoaka ho an'ny fanovana dia manome tsiny ihany ny HCC amin'ny fomba nanekeny an'ilay izy hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana satria raha ny procédure nandaniana an'iny lalàna iny teny anivon'ny anteny meram-pirenena dia nareo mpanao gazety angamba ny teny ihany fa efa nolaviny solombam-bahoaka izy iny dia rehefa aveo natao forcine fotsiny, natao apitaka zany nandaniana ireo solombam-bahoaka rehefa nivoaka izahay tamin'ny lalàna tsy nanekenay ny lalàna momba ny fifidianana dia nataony zareo laniny ihany koa nasisika fotsiny tao anatin'ilay izy ny fandaniana an'iny ZES iny. Voalohany indrindra aloha raha jerentsika amin'ny ankapobeny zany dia fivarotana tanindrazana apitaka iny lalàna iny. Tsy anaiky hatramin'ny farany ny fandaniana ity lalàna momba ny faritra ara-toekarena manokana ity ny solombam-bahoaka raha ny fanazavana. Isan'ny vahaolana narosiny famerenana ny fandaniana izany mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Mandidina ny resaka tany izay hatrany dia mitaraina ireo manana tany voatototra amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena miainga amin'ny sampanana Ambohitrimanjaka mihazo any vato. Tsy mbola azo ny fanonerana ny tanany efa voatototra tsy afaka ambolena intsony. Gaetan Andriatsilavo. Mitaraina ireo tantsaha manana tany sy tanimbary voatototra amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena izay miainga avy eny amin'ny ara-malagasy sampanana Ambohitrimanjaka mihazo ny aéroport Ivato nanomboka ny taona 2024 no efa nampahafantarina ireo tompon'ny tany ny tetikasa saingy hatramin'izao tsy mbola nisy fanonerana voaray. Efa maro anefa ny tany voatototra ka tsy afaka ambolena sy amokarana intsony. Dingana tsy maintsy arahana azona ny fanonerana ny mutation saingy tsy mbola nisy navita hatramin'izay. Ao anatin'izany mutation izany koa dia vola be tsy maintsy aloha satria farafahakeliny any amin'ny royetsy ariary ihany dia sahirana mafy mihitsy ny tantsaha. Le tantsaha efa tototra ny tamimbariny efa tsy manana vokatra anteraina intsony izy nefa mbola mandoa vola be ihany. Dia misy ny sasany tsy maintsy mivarotra tany, mivarotra trano, mivarotra fananana mihitsy anaovana mutation fa raha izany tsy vita ny taratasy. Etsy andanin'izany koa dia tsy misy tondrozotra iraisanay fa indraindray ohatran'ny samy mandeha ho azy ihany tsy fantatra hoe inona avy ny zavatra hoe tokony aleha, aiza avy ny tokony aleha anamboarana ny taratasy. Dia sahirana mafy izahay tantsaha. Izay moa no tena ny antony nanangananay le hoe fikambanana mitsinjoaina hivondronanay tantsaha rehetra manana tanimbary izay efa voatototra. Nandritra izay roa taona izay mivezivezy mitety birao no asa mandrarahan'ireo tantsaha ireo. Ny vola lany izy ireo, ny tany tsy azo volena intsony. Ny izy zany aloha samy izy anao koa ngambany hoe nazahoana ny fanomerana avy hatrany eo koa ny hoe ny fikarakarana ny mutation. Efa nisy moa ny fampirarahana sy fivoriana izay natao teo anivon'ny commune. Fa matetika moa zany ohatra hoe tsy hita mihitsy zany izay tena hoe fanapahan-kevitra sy fanatanterahana ny zavatra tapaka teo. Izay koa dia efa nandefa ny taratasy fangatahana eo anivon'ny ministera izay tompona andraikitra. Dia amin'izao fotoana izao moa zay zany hoe amin'ilay dingana voalohany izay ao anatin'ny hoe fifampidiniana, fampahafantarana ka misy somanatiana izay fa hoe eno ny fitarainanay ny fanjakana. Raha tsy hivina, miala amin'ny sampanana Ambohitrimanjaka, miankandrefana, mahazo ny fokotany Ankadivory, mianavaratra ka mahazo ny Ambohin'ny Loaka, Andrano Tapahana, Maibahoaka, andrefa ny Layout Canadienne, avy eo mihazo ny Don Bosco ary mifarana eny amin'ny aéroport io lalana atao io. Nalana tamin'ny toeran'ny Tale Général sy ny talen'ny fitantanan-draharaha sy ny arabola eo anivon'ny UNMG etsy Tsaralalàna. Io no tapaka nandritra ny filan-kevitry ny misitra farany teo amafisiny teo anivon'ny Bianco kosa tamin'ity androany ety fa tsy hijanona atreho ny fanadidina sy ny famotorana. Yves Richard. Taorian'ny fangatahany Bianco ny fanalany ireo tompony andraikitra isan'ny tokony
voakasiky ny fikasana anao osika sy kolikoly nandritra ny fifaninanana teo anivon'ny sekolim-pirenena manofana mpitsara sy prakitra rà na ny UNMG tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny talata lasa teo ny fanalana amin'ny toeran'ny tale jeneraly sy ny talen'ny fitantanan-draharaha sy araboly eo anivon'ity sekoly ity namafisiny teo anivon'ny Biancona ny Birao Malotiana miady amin'ny kolikoly androany fa tsy hijanona hatreo ny fanadiadiana sy ny famitorana ankolafy 4 rahateo no voakasiky ny fandraisana ny fanapahan-kevitra makasika ity raharaha ity dia ny ministeran'ny fitsarana ny ministeran'ny asa-panjakana ny UNMG ary ny Bianco justice mais ils ont décision justice décision faux parce que tout le monde va se faire pour le temps des actions c'est une telle t'as vu que dire c'est à partir de ce moment c'est de que ne pas dire n'importe quoi non mais tu me t'as va faire ça tout le monde didim-panjakana roa arak'izany no naniendra ny mpitsara miadany tsata Indriamanga Rakotoarisoa ho eo amin'ny toerany tale jeneraly ny sekolim-pirenena mampiofana mpitsara sy prakitra rà ary Andria Mihaja Rajaona ho taleny fitantanan-draharaha sy arabola tanjon'ny fanesorana ny amerenana ny fahadiovan'ny fitantanana sy ho fangararany ny fifaninanana samihafa eo anivon'ity sekolim-pirenena ity. Milamina tsy araky ny feo mandeha ny zavamisy ao amin'ny distrika ny Farafangana ho ireo-ponina sy ny mpanjaka any an-toerana. Nahitana fahombiazana ny fiara-miasa tamin'ny mpitandron'ny filaminana hoy izy ireo ka tokony tohizana Gaetan Andriatsilavo. Tsy marina ny filazana fa mikorontana ny ao Maripana manamboatra atsimo distrika ny Farafangana. Antony, efa voasambotra ireo mpanao asa ratsy sy ny filohan'ny fokotany izay voalaza fa atotoa mikotrika ny fanafiana sy ny asa ratsy rehetra. Da milamina ny Maripana sisy vaovao mivotaky zany fokon'olo hoe sy milamina fokon'olo milamina ao. Fa ity président tiky izy ame zandriny io tena manahirana ny tanao ty araky teny teo keny fa tanaby no ambadiky ny olo mpanao rasy fa ngamba isany mahazo tombosoa amin'io izy ka izay mahasarotina anazy satria araky tetenenany ke olo voasambotra to aby io taporeka aminazy io zanaky zokoly i président zanaky zandrolo tokony basy voasambotra mo kio zasy zavatra mahasarotina anazy io satria ambadiky no izy zany miarany olon-drasa ary tena izy misy olon-drasa. Raha ny loharanom-baovao azo avy amin'ny brigade régionale de la sécurité publique ao Antsimo Atsinanana, tratra avokoa ireo andian-jolahy amin'ny tapi-adina izay mandravarava amin'ny alalan'ny vakitrano, alatromby sy ny von'olona. Olona mihoatra ny 10 efa matin'ireo fikambanan-jolahy ireo raha ny farazavana. Ankoatr'izay, isan'ireo nangalatra tao lapaty ihany koa ary nangalatra ny lakilosindrimopera ao Maripana, distrikan'ny Farafangana ireo jolahy ireo. Noho ny fiara-miasa amin'ny mpitandro filaminana no nahafahana nandrava io tambazotra mpanao asa ratsy io. Raha misy raha akoho ity zao nidirany Andriamatoa komisaria io misy azo raha haiko ny teneny izy da navoaka amin'ny radio misy io zao satria hita profy namony raha lahako sisy nahafantaraka anazy afa-tsy izy io fikaroany mpitandro filaminana. Raha ohatra amin'ity président ty mendrika sahaza anazy izy zao raha mefandiniaka anazy. Zava-misy any an-toerana ary mampitaraina ny mponina ihany koa dia ny hoe misy olona mpahazo tombontsoa manokana sa miaro ireo mpanao asa ratsy ireo. Araky ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo ny asan'ny Ravony. Mpanjaitra eny an-tsena kosa ny entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity asa ray izay efa be mpanao saingy izay ny asan'ny Ravony entina ivelomany. Michela Ranardzona. Eto ambodiny sotry hita betsaka ety ireo mpanjaitra an-tsena iray amin'izany Ravony. Mashina iray monja no ampiasaina rehefa ampolo taona no nanjaitra an-tsena izy. Tsy hanatra nanjaitra izy ary ny filazany
fa nampianatena rehefa nahazo machine. Indraindray akitelo, indraindray efatra, indraindray ara-tsisy. Dia ina no tena hoe be mpanao ety hoe taillage ve sa hoe? Rehefa taillage no tena be mpanao. Pataloha no tena be rehefa ena. Efa tsy afaka hoe anona fa tsy maintsy hoe eto foana isan'andro. Tsy afaka hoe mandeha hitady anona zavatra hafa. Satria mba hoe mahita kely dia efa hoe atininy ao anatin'ny saina rehefa maraina. Tahaka ny asa birao no Isokajiny Ravony ity asany ity mamonjy birao sy aingeny an-tsena. Eny Ampasika Ravony no miala isan'andro mamonjy ny tsena Ambodiny Sotry. Raha toka ny tety tsena izy teo aloha amin'izao eto Isotry amoron-dalana tahaka izao no ahitana azy. Mahavita ny isan'andro raha ny fanazavana ity zaitra an-tsena ity. Tsy mihetsiketsiketo fa eto ihany. Amin'ny fito mialany. Amin'ny fito mialany dia amin'ny fito indray koa vao tonga any. Nanaovana an'ity tsy ampy le fidiram-bola. Dia mahita ho an'ny isan'andro fotsiny. Dia izay. Dia ohatrohatrany ahoana ilay fidiram-bola izay ohatrino eo ny manodidina ohatrino eo ny ampidirana madama zao isan'andro farafahakeliny sa farafahabetsany? 75 zao farafahabetsany. Dia farafahakeliny 30 000 raha izay ny atao mahafy akolazy, hofatrano. Nahavitany Ravony fianaran-janany miisa roa ny fanjairana tsena. Ny zanany roa ambony kosa amin'izao dia mbola miankina amin'ity zaitra tsena ity ny fianarany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia lamy tamin'ny salanisa 17 faingo 17 isanjato hitatana indray ny Mali Ibrahim Boubacar Keïta. Izay ny vokatra vonjimaiky tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay nitanterahana tany an-toerana ny alahady lasa teo fanadina. Résultat. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta 1 798 632 voix. Tsy mahataitra, izay no andraisan'ireo maliana ny voka-pifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa nivoaka tamin'ity androany ity. Antony, IBK na Ibrahim Boubacar Keïta indray no nahazo ny salanisa be indrindra 17,70 isanjato, raha 2,30,720 isanjato ny vato azon'ny mpifanandrana taminy Soumaïla Cissé. 4,450 isanjato, izay ny tapa-avitriana nandritra ity fifidianana filoham-pirenena no tanterahana ny alahady 12 aogositra lasa teo ity raha nitatitra ny teo anivon'ny ministera ny adi-tany malianina. Azy ireo iny voka-pifidianana iny fa tsy valim-pifidianana marina, izay no femanakoako teo amin'ny fobe-toerany Soumaïla Cissé. Ity farany amin'izao fotoana izao izay miantso ny vahoaka malianina hitsangana sy hanohatra ny valim-pifidianana nivoaka iny noho ny fisindreo osika maro isan-karazany. Fanoerana izay ampilaminana sy demokratika raha nambara ny taleny fampelezan-kevitra any Cissé. Fanentanana izay tsy nahasarika olona maro aloha hatreto. Etsy ankilany ny vondrona Europeana sy ny firenena mikambana dia manao antsoavo amin'ny IBK sy Soumaïla Cissé mba ho tony. Indrindra taorian'ny fisindreo aya maro samihafa ny amin'ny alabato sy ny korontana tamin'ny faritra maro nitranga tany an-toerana. Raha ny fantatra ny 4 septambra izao no andray ny asany amin'ny mahafiloham-pirenena azy IBK, ary isany andraikitra mankadiry miandry azy amin'izany ny fanohizana indray ny accord de paix izay niatony ny taona 2010 sy 2020. I Mali izay nahitana korontana nataondreo djihadista trany na teo aza ny fisindreo tafika avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity isaorana ianao nanaraka izany. Isaorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko.
mahafinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.